ny fiangonana. Mety miarava nitsika tsirairay tonga atao mitranon'Andriamanitra amin'izao alady farany ny volana Mai izao dia tsarosady nareo reny rehetra izay mankalaza ny fetinareo miaraka rehetra amin'io zay tsy taitsika izay maharatsy azy eo nareo rehefareny nareo izay mileny atsoatsy izany arabaina aminaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Dia maraba manokana koa izay rehetra tonga voalohany mitsidika na mandava amin'izao fiangonana eto Nofotelimasy izao. Aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny antoko fahadimy ambin'ny folo amin'ny boky Asy ny Apôstôly izay nivakiana tamintsika teo avana dia efa lasa lavidavitra ihany zany ny apôstôly miasa sy mitory nanambara nampita ny finoana izy ireo atraizatraisa ary hatrany firenena mihitsy azy. Dia raha azo lazaina zany dia misy karazany telo dia mpino kristianina tamin'izany fotoana izany tamin'ny fiangonana tany am-boalohany izay azo fiainan'izona azy. Voalohany dia ireo mpianatra izay nahita an'i Jesosy sy mianatra tamin'ny tontolony na fantatra azy mivantana sy manodidina azy tahaka an'izay Paoly dia nisy mitompo raha teo zany dia mitoko fasivy no ampahafantarantsika an'izany. Dia ao koa zany Barnabasy sy Silasy sy Apôlôsy izay tena akaiky amin'ireo mpianatra nahita an'i Jesosy ireo. Io zany ihany no karazany voalohany. Dia ny faharoa karazany faharoa tamin'ny kristianina tamin'izany fotoana izany dia ireo jiosiana fahasaingy misy kokakokana fahariseho eo aminy eo ary plan zany tsika azy amin'izao fotoana izao. Resaka fotom-pampianarana zany diava mbola misy amin'izay manaraka azy manaiky an'i Jesosy io zany maro ilay Mesia nambaran'ireto mpianatra ireto dia kenikeny fa misy zavatra mbola manarakaraka azy noho ny fivavahana izay miainany nandritra ny elabe zany dia atsotsika ankehitriny hoe judaisme. Ary ny karazany fahatelo zany diavana amin'ireo kristianina tamin'izany fotoana izany eo dia mazava ho azy fa izay rehetra avy amin'ny firenena antsotsika ihany koa hoe jentilisa nefa tsy ho lavitsaka amin'ny zanak'Israely zany nanamaranjo Paoly sy Petera ny famonjena ka nanaiky. Dia ireo indray dia tena hafa kely mihitsy ireo satria nanana ny andriamamy, nanana ny sampony izy, nanana ny fomba fivavahana tamin'izany fotoana izany misy karazavatra maro tao anatin'izany manaiky an'i Jesosy tsy mbola mandeha ho azy avana fa vao manomboka hoe karazany tety ireo. Dia hoy ny andiny voalohany amin'ny Asy ny Apôstôly toko fahadimy ambin'ny folo vakiana tamintsika teo fa ny sasany izay isany antoko ny fahasoako dia nitsangana ka nanao hoe tsy maintsy korana ireny ka asaina mitandrina ny lalàna Mosesy. Tanareo io zany tsika dia ireo fa manaiky an'i Jesosy fa mbola ao anatiny eo izay reharia kely fieriteo zao mbaza mahajiosy azy mampianatry Mosesy azy mbola te ampita ihany koa zany hoe ilaina amin'ny famonjana amin'ireo izay lasa kristianina tahaka ny hoe mbola mandalo kely amin'ny mahajiosy aloha zay vao lasa kristianina. Ony ny fahadimy raha teo dia zao voasoratra hoe ary ny olona sasany izay midina avy tamin'ny Jodia nampianatra amin'ny rahalahy hoe raha tsy korana haky ny fanao Mosesy anareo dia tsy azo vonjena. Tenareo ary raisitsika ny toerana misy any apôstôly sy ireo antsoina hoe andro ny fiangonana tamin'izany fotoana zany tsy mora mihitsy toy misy karazany betsaka ilay kristianina ary tsy voazao misy ny disadisa sy migidragidra ary poto-pampianarana fa efa tamin'izany fotoana izany. Eto ry havana dia tahaka ny manipika reto izay manana toe-tsaina fahasoa rety raha tsy forana reo izay nanaiky ireo tsy mety aminy mihitsy tsy azo famonjena mihitsy izy raha tsy mandalo dia ohatrany hoe le lalina zany
mandalo ny mahatsosy zay vately any amin'ilay hoe mahakristiana ohatrany hoe mametraka ny famorana tena toerana monimono zany maro dia maro fa tsy dirantsika zao tena andriamanitra manoatra n'izany a satria tsy mitokana ihany ny fepetrika izay ahafivonjy zany mpolombelona na aveza izy na aveza dia hotatsika eo zany mbara amin'ny fahinana moa zany zao io zany olona rehetra zany olana be dehibe a dia hoe ary dia nivony apôstôly sy ny olona mba hevitra izany zavatra izany io zany a natsona hoe synode amin'ny fiangonana voalohany indrindra nanao zany zay tamin'ny teodota ny novembre teo ary asa isaky ny firy-taona ny namatsika katolika zay atao any Roma ny Vatican misy zavatsy maintsy dinihana rehefa misy olana tahaka an'izao zany dia tsara hoe fatarina hoe raha ny olona rehetra no samy manoka ny heviny dia tsy ny olona rehetra no mivory mazava ho azy fa ny apôstôly sy ny olona karazan'olona zay tena voafantana no mivory amin'ny tany Jerosalema zany no tsy hoe synode ny Jerosalema ozy tsika synode voalohany tany Jerosalema fa maninona mozy a lasa ny baiboly lasa ny fisainana adinontsika ihany nefa hoe ireo olona ka vaovao be amin'ny finoana indrindrindrindra ny contexte atsika ny frantsay jetrisa mialay plan jetrisa be misy ary miraravitra ezaka ny tena ahafantarana izay tena ambarany tenandriamanitra dia voatery zany a nanao karazana metsotsika asina fitsipika anatiny kely a mba hitan'ny zanolo le izy mba mazava kokoa zany le fotoana zay amatotra azy hitombony ara-pana amfony amin'ny fahafantarana izay ambarany tenandriamanitra fitsipika anatiny ozy tsika kanefany a izay mivoaka avy anatin'ny tenandriamanitra ihany fa tsy narena vatsy narena avaroa fa ohatry tsara tany amintsika rehefa tatia oazina be mihitsy a voatery ny hevitsika ema namotaratasy mihitsy rehefa ny fiangonana hoe aleo soratana mihitsy hoe famadiana tokoko tsisy mahakristiana azy fa tokony tsy manao mihitsy le kristiana ny tany aminay tao mety vonahitana izy dia hay ve hay vare satria mbola tsy fatanyloatra zay mba tenandriamanitra fa tsy nampeo azy rahateo mila laliminy zany mila mpampianatra zany mila fianam-piangonana mafonjay zany kanefa rehefa hitan'izao hoe fitsipika anatiny vaovao dia ajikanareo bebe tsy nanao tsony misy any manao bebe tsy nanao tsony satria dia lasa avy akapony zany ilay resaka ohatry zany ny eto zavateto zany a alao aloha lazana an'zareo tia fa ho fantany ihany rehefa mandroso amin'ny fahafantarana ny baiboly tsy mandroso amin'ny fianam-piangonana zany reo dia nanomboka zany ny fivoriana asa fiantsika efa nafika synode mila makanjaka tsara koa mandeha voalohany indrindra misy karazana olona be dehibe eo andrefa natahakevitra rehefa eo anangatanana rehefa eo iajevitra rehefa eo andray fitenenana rehefa eo dia nanomboka zany ny fivoriana dia petera zany a no fandaharana voalohany dimy paraka amby folo ny natao nanomboka ny teny izy a dia mitsipihana tsara mihitsy hoe fa mino isika fa ny fahasoavan'i Jesosy tompo no amonjenatsika dia tahaka ny azy ihany koa hoe azy a dia mijenitrisy ireo zany hoe raha itsika zay avy amin'ny firenena jiosy tana krizy benjamina sy levi sy ny sasisika reto dia ny fahasoavan'i Jesosy tompo no amonjenatsika tamin'ny rano finoana dia tahaka izany ihany koa zany ny amin'ireo jenitrisy ireo tsy azo ampino na anasorana fa izay ihany a ary tokony izay ihany no ambaditsika amin'ny zareo voalaza tokoa zany fa di ny hoe fepetra tokana dia tokana dia ny finoana ny zanaka ihany mamonjy azy ny zavatra kely fa nitsika fivavahana moa zany atao atao mazaratsara koa amin'io a zay le hoe sola fide anisika tsara seul la foi amin'ny zanaka zany fotoa mazava itsika dia azony olona izy
kanefany a aokotsika nyseritrehitra hoe tokony fansoatanjareo nafotinyjareo any amin'ny fitsika ratan'daholo dia tsy mino mako baiboly tsony sisa firentsika ray zay satria nytenazamanitra rehana mila fantarina ary mila mandroso ohatrany nanapiaviny jesosy tsika manaty tsy mahay amin'ny fireneny tsika fa mila mandroso amin'izany isan'andro isan'andro dia miditsy re Paoly sy Barnabasy anatin'ny fivozeny izy Paoly fantatsika ilay sehoan'i Jesosy teny an-dalana Damaskosy fa izay andehanetsika ny mpino-kany dia novafo ary ilay zotom-ponana ny anenjeny amin'ny firenena lasa zotom-pony izay anambarana ny Kristina dia tsy andeho azy fa satria fantatriny hoe izy amin'ny talo dia Barnabasy moa zany anisan'ireo zay voalohany tamin'ny novafo ihany koa rehefa romboka amin'ny fitoriana nataon'ny mpianatry Jesosy izy morala zany nojovavolombelona amin'ny dimy faharoa ambin'ny folo dia zao voasoratra hoe dia nangina ny olona rehetra ka niaino any Barnabasy sy Paoly izay nilaza ny famantarana sy ny fahagagana nampanaovan'Andriamanitra azy voalazany tany amin'ny Jentilisa zany hoe ilay Jesosy nytany sitaitsika teo tamin'ny fanikam-pinoana izy tsy miova omaly zay hoe mandratra zany izay nampamantarana maro sy fahagagana maro teo Israely nanao asa mahagaga dia tsy miova ny Jentilisa manao ihany koa ary zay zao mbarombelona izy roalava dikan'izany dia zao misokatra amin'ny Jentilisa ihany koa mifamonjena fa tsy mikatona amin'ny zanak'Israely misokatra mivaravara lanitra hoan'ny Jentilisa rehetra fa mila manaiky an'i Jesosy izy ary indrindrindrindra mila tsy asitsika fepetra hafa tsy asitsika fepetra hafa fa mampianatra azy izany dia misy an'ity hoe Jakoba asa fantatrareo izy io misy Jakoba maromaro amin'ny filazana tsara zay voalohany filazana Jebedio izy io dia maty tany midiko fa roa ambin'ny folo tato talohan'ny nanagadrana amin'ny petera zany erodana manao azy dia tsy nisy tsony izy zany fa nisoan'Andriamanitra Jakoba hafa indray izy indray a dia raha mitoko zany hoe zanak'Isaka Somalia zany raha fieritreretana azy dia izay miova fo tatoerindrany hitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ary izy nanoratra zany epistily izay mitondra ny anarany enjatengana mihitsy izy eo rehefa miteny fa maivireny vadina hoe epistily Jakoba dia eto izy zany dia nitsangana nandry fitenenana ihany koa dia zao voalaza ny fa sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fa roapolo ozy izy hoe zao mihevitra manazoana zany izy le avy nyfadindrikarehetra manapakevitra zao no hevitra tsy mety raha isika manome fahasairanana iavany Jentilisa izay miverina ho amin'Andriamanitra fa aoka hanolotra epistily aminy isika dia eo amin'izay le tsotolo-kevitra ao amin'iny zany mba hifadiny mena fahafivarotana atelina ny sampy sy ny fijangajangana ary ny zavatra kendaina sy ny ra zay zany no zay hoe asa nandekeranjareo fa zay miveriko hoe tokony resahana zay zany tokony Jakoba manina aloha ndreo ny resahana zareo satria tsy tokony adinitsika fa Jentilisa no resahana eto ary voalaza teo fa nanana ny fomany ireo nanana ny fanakitra fanaony ireo nanana ny andriamaniny ireo nanana ny sampony ireo tamin'izany fotoana izany dia zay natonga anjavoana zao mieritreretiko alao reo satria misy ampy manina no ny resahana ny hoe fahafivarotana atelina amin'ny sampy zany ohatra hoe ena zany raha ohatra moa zany ty akoty atelina amin'ny sampy dia tsy azo haniny iny zany a dia zany soratany eny hoe aza mihinanan'iny fa maninona aty olona ny zatra an'iny resahantsika rehefa avy eo dia maninona ny raha voatonony eto voalaza ny testamentaroa dia marobe koa ny kristiana tsy mihinana raha ary ny bibikendaina satria nahoana misy fomafoma Jentilisa daholo ireo voalohany le ina tena misampo zany rehefa mihinana an'izy dia misy fofona n'ile fiainany taloha tamin'ny fiaram-panahy taloha sy maha Jentilisa sy mampaloko sampy azy
raha mihinana nray mbola kenday indray le biby voanina rany fofona mahajenitrisy sy mampaloko sampiazo zany ary tamin'ny fivavahana tamin'izany tsy izy rehetra raha misy ahapahany rehefa solona dia mandatsatra ary le raha iny hoanina manokana mihitsy hoanina manokana mihitsy ny raha iny a dia zay mba tonga Jakoba iteny mba tsy hahatonga zareo anana fofona mahajenitrisy sy mampaloko sampy dia aloha raha ataontsika ao anaty taratasy hoe aza mihinana io koa fa oko zao zay zany ny tolo-kevitra izay narosony Jakoba raha mivelona amintsika riana dia tsika koa natsoina hoe jenitrisy faizay satria vao nentina ta Madagasikara nampirazany tsara dia miala tsikelikely amin'ny fotoana izy rehetra kasikasika sy misy fofona fanompoky sampy dia raha amin'izao fotoana zao mety mbola misy raha sanatry misy dia tsy mahasoatsika mihitsy inona moa zany fa karazana zavatra mety voatahiran'olona mamy any trano any na ndraindray moa zany misy anankiray zay fa fianakaviana ray zay sombona vatapaty ndadany dadabe sisiany nataonatao fofona fanompoky sampy sy mahajenitrisy zany ary rehefa zay tsy fahamarinana re dia sy fanaratsika nao mbaty hoe asolona tany miara tany zay dikany misy fofona mahajenitrisy misy fofona mahampanompo sampy dia tsy maintsy makafanapahakevitra mikasika an'izany ka maninona fizangazangana voatonona manokana nefa ny ten'Andriamanitra koa hoe voalaza ary andalina momban'io tsika ny ten'Andriamanitra tsy vetivety mila fotoana zany mila fiainam-piangonana zany mila tsika manasika fiofahana sy fiomanana sy sekoly ten'Andriamanitra zany tena avitsika tsara tianamba fa ny jenitrisy tsy ahazo azo mihitsy satria ilay fiheverana fahafantarana momba ny fahotana hafiny azy ka ohatra fotsiny hoe manambady telo eo fa izy tsy azo natsaina ny maharatsy an'izany olak'izay zay ambarany ten'Andriamanitra tsy ho azo eo zany misy karazana fahotana mikasika nofo antany amin'ny jenitrisy zay tsy heverindreo mihitsy hoe tsy mety zay zany le izy dia ozy izy zany Jakoba hoe navizany aloha tsolona be ndre mandeha fotsiny any eny izy comprendre mahazo tsara fa hoe nifizangazangana eo mpakaravatrin'olona eo ny famandry tserosiny sesina andeha ho azy tamin'ny mahajenitrisy ary rehefa nanaiky an'i Jesosy zany tsy milaza hoe avy hatrany dia mihitsy ihitsana tokoa satria ny zanaka manapika dia afaka tokoa ianareo andrindray mila fotoana fa rehefa ozy ny apôstôly aleo dia rehefa tsika nderoa zany tsy pihana manokana io fa io zany zavatra zava-dibe ho fantatra zareo telo zao dia anentana azy koa hiditra lalindarina ary ko voalaza teo any amin'ntsona hoe fiainam-piangonana izay mila toizana mandra-piveriny Jesosy mandra-pialatsika eto amin'izao tany izao mahagaga kely fotsiny zany dia tsy miresahany zareo mihitsy le fanombrana tsy naresaka mihitsy zany tao anatin'le lazany Jakoba zany hoe zany famorana zany aloha dia teo mazava mihitsy tsy lay zany tsy natony zany satria na amin'ny apôstôly mety mbola samananeviny kely ihany raha jerena akaiky ny ten'Andriamanitra mety ohatra tsy dia tena diso hoe zay rehetra zavatra mety ampiady aloha dia aloha zany tsy miresahana mihitsy antsoina hoe famorana eto fa zavatra fa tsy miresahana fa tsy miresahana zay mahatsara sy maharatsy azy fa zavatra fa mihitsy noresahana dia fakana enamelana amin'ny mahajenitrisy fakana enamelana amin'ny mahampanompo sampy ary fakana enamelana amin'ny fanompoana hafa rehetra zay Andriamanitra tsy izy teo amin'ny lasa mba tonga firazana tsara tena anana ny zava-toerany amin'ny fiainany tsirairay azy nanaiky an'i Jesosy mitompo sy mpamonjy azy ony andimy faefatra tapany voalohany amin'ny dimy voalohany toko faheniny andimy fatelo ka hatramin'ny tapany voalohany hoe raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy mahameky ny teny tsy misy kilema dia miany Jesosy Kristy tsika tsy ny fampianarana zay mahatonga toebany araka an'Andriamanitra dia miheboleko foana izy ka tsy mahalala na inona na inona tiany ambara eto zany
ny fampianarana hafa mihitsy zany ilay hoe miaraka eo batisa fadiarefakorany famorana miaraka ao atonga reo andova ny fiainana mandrakizay iola tsy mipona le migaratanty voalohany any mama hoe filazany tsara hafa izany raha vo ampina reo na anasorana reo ny fepetra zay men'andriamanitra zay mitsolon'andriamanitra tena mitsolon'andriamanitra mihitsy satria fona am'izany tanangatana dia tsy le filazantsora zay ambarako zany dia fa tena filazantsara hafa iara-malala amin'ny tompony ny petera voalohany toko faharoa toy izao naratsisy tompo fahatahaka ny zaza vao teraka dia maniria ny rononom-panahy tsy misy fitaka fa hitokonareo amin'izany ho amin'ny famonjena rononom-panahy tsy misy fitaka ny ronono zavambarotra zakiretra be nireny dia io le sakafo voalohany mena ny zazakely avatany karanofo dia misy koa ronono ara-panahy zany atsika izay anetantsika tsy hijanona eo ny ronono raha mijanona eo tsika voaterytsika anatiny foana ronono asina ampina zany fa mila mandroso mila mitombo dia zay mambarana mety hoe tahaka ny zazakely zay mila mitombo dia maniry ny rononom-panahy izay lasa befiteka rehefa tsoatsy lasa matevitevina kokoa rehefa olona kely dia zay hitombonareo ho amin'ny famonjena dia rehefa tonga amin'ny faritra anakireny fahampanahy anakireny ny spirituel tsika zay otompo dia tsy nanantsika tsony ny ambitsaka zany rehetrarehetra zany endrisana rehetra teo satria naka fotoanytsika amin'ny fianam-piangonana naka fotoanytsika amin'ny izaka ny katoa naka fotoanytsika amin'ny fiainam-bavaka naka fotoany ihany tsika ifandray amin'ny lalasanam-bavo zay moa ny amin'ny fiangonana mampitombo ihany koa satria ny kristianina dia tsy mahay sady tsy afaka miaina irery mihintsy mila mandroso amin'ny fampianarana tsy misy kilero zay ny baiboly any manolotra izany maramarana azy zay anakoisan'izao teny zao matioto fa 10 dia ny 7 sy ny 8 tsy izay miditra mivava ny maharoton'olona fa izay mivoaka mivava fa izay mivoaka mivava kosa dia avy amin'ny fo ka izany maharoton'olona fa avy amin'ny fo ivoan'ny sain-dratsy dia ny vonon'olona fampakambadin'olona ny fitsangatsangana ny miaraka ny fiterenan'ny ratsy sy ny sisa zany hoe rehefa manomboka mandroso amin'ny fahamatorana ara-panahy mitsara amintsika tsy dia mipetraka ntsony le resaka sakafo teo hoe ty hoany ty tsy hoany tsy mipetraka firy-tsony satria zay nambarany jesosy tsy izay miditra ny manototoantsika amin'izao fotoan'izao mbola amintsika kristianina misy karaha misy minandrano sy fanaja rasanjanak'andriamanitra tsy misy olana mihitsy eo ihany koa hoe mianbibiafa ohatr'izany fanaja tsy misy olana mihitsy misaka sakafo foana io fa zay mihina hoe paoly any amin'ny alina indray misy an'izany fotena voalohana tokavalo zay mihinana manaja tsy mihinana tsy mihinana manaja ny mihinana fa ny manodotony olona dia zay mivoaka zany avy any amin'ny fo zany dia eo mahatonga le fitsangatsangana hoe tsy piana menamena zany amin'ity fitsipika anatiny resana ity satria tsy maty teo ambonina fijariana jesosy mba hinananao na tsy hinananao karazana sakafo na karazana biby voalaza fa makina maloto fa mba hanadiovana ny fiainana manontolo ary voadio nanaraka an'izany koa zay voalaraka maloto tamin'izany fotoana zany rany jesosy nanadiona amin'ireny raha misy lahatra atsika hokalony amin'ny tsy manomba mahazanak'andriamanitra atsika ny amin'izany fa jesosy maty tena fijariana nafaka atsika amin'izay fanangolen'ny nofo tonga atsika ny faharotony faranofo zany zangazagana ny mazana azy eto hitonga atsika any amin'ny fiainam-boary zay no azo fijariana ravana mahala izay tsy azo ampidirina ao anatiny ao famoranan'andriamanitra irery ny voninahitra eo antsary amintsika zay mandroy izao fofotelo zao no mibanjina hatrany an' Jesosy Kristy maty tena fijariana
tonga mifahotrantsika mampanantenatsika fiainana vaovao izay enatsika sahady teo ambony tany ary miangatsika rahatr' zay amin'ny fotoana zay tsy misy tantarana. Amen.